Ho an'ny resaka momba ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena kosa indray tsika fiarovana ny tontolo iainana ny zoma teo no nikisaka teny Carion ny fianakaviamben'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena namboly hazo ary miisa 504 fototra hazo antsoina hoe frêne izany no novolena teny Carion teo amin'ny ivo toeram-piofanana eny Carion moa no nanatanterahana izany. Ny zoma maraina teo no nanatanteraka ny Didimasina ho fiarovana ny tontolo iainana ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny alalan'ny fambolekazo teny Carion. Zanakazo miisa 504 fototra antsoina hoe frêne no nambolena tamin'izany. Isan-taona moa zany dia fafalaon'ny eo amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny mamboly hazo amin'ny toerany tia ary fanojo indrindra tamin'ny antso nataon'ny fitondram-panjakana izay mazava ho azy fa anana-didy lehibe ny olom-pirenena rehetra ary indrindra ny mpiasa-panjakana amin'ny alalan'ireo departemanta ministerialy maromaro ka tsy lasa danja amin'izay ary tsy diso anjara amin'izay ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena satria hazo miisa 3,000 eo zany no vita voly teto androany hazo izay karazan-kazo voafantina moa zany izy io satria miara-miasa amin'ny teknisianina ihany koa zay amin'izareo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana izay isorana manokana eto moa zany fa zareo indrindra mparamato ministry ny tontolo iainana nameny zany zanakazo miisa 3,000 frêne moa ny anaran'ilay hazo ary hazo anisan'ny mitahiry rano izy io ary voafantina manokana mihitsy zany sady anaovana haingon'ilay toerana ambolena azy no entina ihany koa zany manabevo ny mainday ny fambolekazo indrindra fa ny ala eto Madagasikara. Nambaran'ny ministra nanoloana ireo olana madinidinika miseho ao anatin'ireo taranja maro dia namparany fa dia mipetraka ho ray aman-dreny hatrany ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena fa tsy miombanatsy na ny roa amin'izay zavatra mety miseho any anatin'ireo federasiona maro isan-karazany. Dia iny sary mahafinaritra iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma ho mandra-piona ho amin'ny herin'ny nuit izao indray isaorana betsaka ianao tany tokantrano nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany isaorana ihany koa namana teknisianina niarany asa teo ny namana Bosco teo ihany koa ny namana Romain nandrindra ny sary ary ny namana Laza izay miara-mana totosa ny fandaharantsika isaky ny alahady izao dia manome fotoana anao indray ny fandarana mahery ho amin'ny herin'ny nuit izao indray veloma tompoko.